Amin'ireo valopolo mahery izay namoy eny moa dia fantatra fa ireny mpianakaviana malagasy ny iray ny amin'izy ireo izay antsoina hoe Rakoto Malala araka ny vaovao izay navoakan'ny vondron'ny teratany malagasy mipetraka any Nisy any. Ankoatra izay koa moa dia fantatra fa zazakely malagasy vao valo volana monja ihany koa no tsy hita popoka nandritra ity asa fampiroroana ity saingy ora vitsy hita aty aoriana dia hita ny fianakaviana any ity zazakely malagasy ity. Ity ny sarin'ilay zaza malagasy vao valo volana monja tsy hita nandritry ny asa fampiroroana ny tranga tany Nice France omaly alina kanefa hita indray. Nambaran'ny fianakaviany tamin'ny Facebook fa tsy hita izay nalehan'ilay zaza tao anaty posety rehefa nirimiry mafy avy any aoriana ilay fiara be milanja 20 taonina ka tao anatin'ny tampoka dia samy namonjiny eny ny tsirairay satria dia nandalo teo nizan'izy ireo amina santimetatra monja ilay fiara be ny fahafatesana. Rehefa samy tonga saina iny vao nahatsiaro hoe falasaiza ilay zaza sy ny posety, natao ny fikarohana fa tsy hita, ny fifanjevona koa tsy hita hoe eritreretina. Ny nentoan'ilay zaza no nahita hevitra rehefa tonga tany an-trano ny andefasana ny antso mba mitady amin'ny Facebook. Maizina ny tany aman-danitra mandra-piandro ny valiny, afaka adiny ray monja dia nisy izany hoe Joe izany laza fa any amin'ilay zaza salama tsy marofy, faly ny fianakaviana. Izany mba tantara mamelona fanantenana ao anatin'ny toe-javatra sarotra sy mampalahelo tahaka ny nitranga tany Nice France iny, von'olona no namarana ny fety